Manolotra ny araba finaritra tokolasy tompoko vavy ary faly mitsidika ny tokantranao amin'izao takariva izao. Gasy mafoaka fandarina vaovao entina indrindra anandratana ireo malagasy izay mamiratra eo amin'ny sehatra fandrarana, eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena, eo amin'ny sehatra ny asa tanana, eo amin'ny sehatra ara-kolotsaina. Rehefa hoe mahery ianao, mafoaka ianao dia afaka mivahiny ato anatin'ity fandarana ity. Izy ity dia nentina indrindra ampahafantarana ny fiaimpiainan'izany gasy mafoaka izany, inona ny zava-bitany, inona ny trophée na amboara azony amin'izay sehatra voatanisa teo izay. Amin'izao voalohany izao dia barian'i Madagasikara, mpilalao loha laharana numéro 2 CAROLUS no entsika ato anatin'ny fandaharana. Maro tamintsika no efa niandry izany tia fantatra hoe iza marina moa CAROLUS, avy aiza ny fiaviany, manahoana izany fiainana joueur professionnel izany ato anatin'ireto fanadihadiny reto no amantaranao an'izany rehetra izany. Teto amin'ny Carleton no niona tamin'ny ekipany gasy mahery CAROLUS Andria, mpilalao laharana faharoa eo anivon'ny barian'i Madagasikara, loha laharana no toerana misy azy. Araka ny tafatafany fanaovana taminy dia tao amin'ny akademiny antsika ny andohany. Tamin'ny akademia zany nanomboka akademiny antsika zany nanomboka nanao baolina hoe tena hoe fataka tamin'ny baolina zany satria ilay izy koa zany sady sport no étude dia tamin'io zany nanomboan'ny CAROLUS nanao baolina dia fur et à mesure zany niezaka sy nianatra sy nanao travail mafimafy zany no nampatonga ny anahy voalohany tamin'ny équipe nationale. Ambalanomby mahajanga faritra Boeny no tanàna lehibe any CAROLUS. Enina mianadahy izy ireo ka i CAROLUS Andria no fahadimy. Samy manao fanatanjahantena avokoa ny fianakaviany rehetra hatramin'ny rainy, saingy niavaka i CAROLUS satria hatramin'ny mbola kely dia efa tena nankafy baolina kitra ny tenany. Tena nampitsikaritranay tamin'ny CAROLUS zany dia zao rehefa CAROLUS zany tsy hita dia any amin'ny terrain foana satria moa zay any Majunga akaiky terrain ambalanomby mipetraranay. Raha vao tonga any amin'ny maraina efa tsy hita ao an-trano CAROLUS amin'ny 5 maraina tadiavina izy any amin'ny terrain baolina mifampitadiavina anazy. Tara fodiana CAROLUS efa tonga ny ankizy daholo rehefa tonga ao an-trano izy mbola tsy tonga jerena any amin'ny terrain foana ny angalana ny CAROLUS. Indrindra moa rehefa misy rehefa taratara sakafo zay ao mandeha mianatra izy tsy hita ao izy lasa nefa mbola tsy sakafo izy amin'izany dia efa lasa foana. Zay tena ny hoe nampiavaka tamin'ny CAROLUS zany izy tena tia baolina hatramin'ny mbola kely. Anatin'izay enina mianadahy dia CAROLUS anisan'ny zaza endry izy, tsy piteny izy, tena tsotra izy ary tena tsy miavina na be desina raha izy tsy miteny zany iny fa dia efa zay hitondranao anazy. Efa raha mikorina ao anatin'ny CAROLUS ny baolina kitra, ny rainy raha teo izay namola vola azy dia isan'ny ancien joueur nalaza tamin'ny fotoan'androny. Raha somary tsy dia be resaka i Andrea CAROLUS dia olona tena maresaka be kosa ny rainy. Ny andohanay dia avy any Vangaindrano, commune Ranomena. Nianatra ny tena zany dia mba namiratra tena tao amin'ny école sport scolaire tany Vangaindrano zany dia nitatra avy tao Farafangana. Nianatra tao, rehefa nianatra tao zany moa zany dia nalaina club dia nanao zany natao sélection tao zany le joueur tao Farafangana dia lany sélection tamin'io fotoan'io zany tenako dia niona tamin'ny club M. Rehefa niona tamin'ny club M zany dia nisy ray aman-dreny avy Antananarivo nahita dia nangalaka zany licence tamin'izany fotoa sarotra be. Nalaina azy ireo le licence zany tonga Antananarivo zay vao nasioana azy ireo andao hanao baoly aty aminay aty. Nanao baolina teo zany. Rehefa tonga teo zany moa dia nanambady enina mianadahy zany reo. Fa firy CAROLUS? Ka i CAROLUS faharoa amin'ny lehilahy. Nivolovolaiko za satria za zany te sport be misy satria tegna maholy ancien joueur nivolovolaiko tamin'izay fotoana zay. Dia nisy le sobika azo 2 sobika lanay tamin'izany le baoly. 2 sobika tamin'izany fotoana zany. Terrainay mako ao Majunga ao amin'ny lycée technique Majunga. Teo zany zahay nanao le baoly. Ankehitriny dia efa mpilalao kalaza eran-tany, gasy mahery CAROLUS. Club lehibe any Arabia Saodita no ilalaovany amin'izao fotoana izao. Dia notsika hoe ohatrany ahoana ny fandaharam-potoana zany joueur professionnel zany? Ny vie professionnelle zany tsy mora mihitsy satria
maro be zany zavatra tokony concentrena ny état d'esprit hoentina makany amin'ny entraînement sy fifoazana maraina sy hygiène de vie andavanandro, inona tokony hoanina, inona tsy tokony hoanina, inona tokony atao tsy tokony atao, dia arakaraka an'izay zany ny évoluenao ny fiainana andavanandro. Matory adiny firy eo zao zany footballeur professionnel zany? Noho izy zao matory adiny valo zany maximum na adiny folo eo maximum, dia aparan'izay zany efa misy fotoana fanaovana sieste iny zany, iny zany iny profitena tsara satria iny koa zany manome hery kokoa ny vatana sy ny saina hoentina manao ny entraînement. Manambady vehivavy teratany Algériany ny Andrea CAROLUS, mananjanaka lahy-kely izy ireo. Manahoana ny fandrindrana ny asa sy ny fiainam-pianakaviana, mitantara ny fiainan'izy ireo ny vadiny. En fait, pour lui, c'est un joueur qui est trop sérieux. Alors, il part à l'entraînement du matin. Après, quand il rentre, il faut une petite sieste. C'est obligé. Et quand il n'y a pas les entraînements l'après-midi, et avec nous, toujours, on sort ou on reste à la maison. Comme ça. Betsaka ny tranganiseho nandritra ny lalaon'ny kanina 2024. Isan'ny nahasarika ny masony mpijery fahita lavitra ny tarehin'ny CAROLUS izay somary nalahelo sady tezitra rehefa nesoriny coach Nicolas Dupuis. Ny tena zany efa ambony terrain zany vatantena zany chauffé be na inona na misy fietsika kely azy ataon'ny adversaire na hoe na namana zany dia tsy maintsy misy le tension tiré. Fa izy zany hoe ça arrive n'importe qui, c'est pas CAROLUS seulement. Fa tamin'ny fotoana iny zany tena hoe za zany hoe tena hoe vonona tena hoe mbola anao sy mbola hoe apity baolina, dia nisy fotoana iny nasorana iny dia tezitra be za dia ahoanao zany nasorana nefa za mbola tsy reraka, mbola maro zavatra tokony atao. Dia aveo zany fanariko koa zany zay coach satria tsy problème izy koa izy tamina hoe mety défaut koa izy nanalanao, mety hoe tout le monde zany peut se tromper. Dia tanatin'ny groupe zany izy tsisy ny olana afaka mifampiresaka zay ohatry zao mifanazava, ohatry zao natonga anao nasoky satria mbola miamby anao, mbola préservé ko anao izy amin'ny match ny Nigeria manaraka. Dia zay zany natonga izy fa tsisy hoe tsisy resaka tsisy problème. Isan'ireo mpilalao nahazo ny trophée meilleur joueur i Andrea CAROLUS tamin'ny CAN. Nandritra ny lalaony aonan'ny Madagasikara sy Guinée dia izy no napiditra ny baolina faharoa. Hafaliana be ho azy zany hoe nahafaty baolina nandritra ny compétition africaine izany. Na personnel zany tena faly de faly satria tsy napoziko le izy. Tsy napoziko satria mamono baolina any amin'ny CAN zany tena hoe zava-dehibe zany. Tena nefa nirina hatramin'izay mihitsy hoe anao an'le izy ary dia efa nirina. Ary koa hoe raha namono baolina amin'ny compétition mihitsy tena hoe émotion zany tena hoe ambony be mihitsy, tsy hitako mihitsy hoe zavatra aholazaina, tsy tafite mihitsy. Na dia zaho manokana ary tena hoe gaga fa ahoana ary za navita n'iteny efa taloha mijery téléphone. Dia noho zany tsy grâce à moi zany izy fa grâce à la famille naka zany tonga tany nahatsika anahy manome courage. Dia zany nahatonga an'le izy satria fierté ho anazy ho anala izy ho an'ny petite famille na izy. Dia faly mihitsy satria élu meilleur joueur anatin'ny match tsara zany tsy moramora, ary le izy zany travail d'équipe koa zany le izy. Dia je suis fier zany ho an'ny équipe. Fier tamin'ny ekipa ny CAROLUS. Fier amin'ny bary avokoa ny malagasy rehetra satria dia ny ekipa pirenena no nahavita nampiray fo ny malagasy rehetra. Mbola tsy nisy tahaka izany teto amintsika, na fanana ny fanohanana, na fotaka ihany koa ny fitsenana tety Ivato.
Fitsenana mendrika ny gasy mahery no nataon'ny fanjakana malagasy ary tsy vitan'izay fa mbola notolorana maroboninahitra Chevalier de l'Ordre National ny ekipa pirenena isan'izany ity laharana faharoa ao amin'ny Bariany Madagasikara ity. Amin'ny anarany vahoaka malagasy ray manontolo sy amin'ny anarako manokana no izay dingana vitanareo izay dia ampifaliana lehibe no anolorana anareo ny marbona pireneny na ny Chevalier de l'Ordre National koa amin'ny mafiloha-pireneny filoha ambony indrindra ny marbona pireneny. Izahay Andry Rajoelina dia manendry anareo mpilalao sy ny mpanazatra au Chevalier de l'Ordre National. Betsaka ny malagasy no mankafia ny CAROLUS Andrea ary tsy ny lehibe ihany no miondana azy fa hatramin'ny ankizy ihany koa. Isan'ireny Julio Kely, zazalahy 9 taona monina ny Antsirabe, nalaza tamin'ny tambajotra serasera ny sariny ary fanirindra efa lehibe ny ho tonga mpanao baolina malaza toa ny CAROLUS. Timu be CAROLUS mahita le baolina ataon'ny CAROLUS dia zaho aussi izy neny anao baolina ohatran'ny CAROLUS rehefa lehibe dia nasiany soratra ny akanjo dia miara-milalao amin'ny ankizy izy dia hoe za CAROLUS na CAROLUS. Taorian'ny kanina vantany vaonigadona teto Madagasikara dia nataon'ny CAROLUS izay ionana tamin'ny Julio. Tena moa zany amin'ny manaraka ny réseaux sociaux koa dia misy koa zany ataon'le professionnel any Europe reny mahita an'le fihetsika ohatr'ireny dia iny zany nanaitsy amin'ny fonina sady hoe en tant que joueur professionnel zany nanaitsy amin'ny fona be zany hitan'le bandikely hoe mankafy antena izy nefa maillot azy atsanana dia zany zany nanafaraka le bandikely iny na ny asa soa anazy sy mana courage anazy amin'ny fianarany sy amin'ny zavatra ataony sy zavatra iriny. Vity ny lalao. Laharana fahaeniny ny Madagasikara tao anatin'ny kanina. Betsaka amin'ireo mpilalao malagasy, indrindra ny gasy mahery toa ny CAROLUS Andrea no nahazo proposition marobe avy amina club matanjaka any Europa. Oui, vita aloha izany ny kanina dia amizao zany concentré zany amin'ny club zany amizao satria zany alohany nanao kanina iny zany zaho dia efa nanao signature tamin'ny club. Tsy hoe zany hoe tsy fitiavako hoe andeha amin'ny club hafa satria pour être sûr zany hoe aloha zany nanao signy zaho amizay pendant kanina zany zaho tsisy hoe manager hoe manelingely satria reny daholo zany anatin'ny perturbation zany efa manao baolina anao dia io zany nahatonga na hoe naka décision zany hoe aleoko zaho anao sony amin'ny club le misy ana amizao fa le proposition zany misy foana. Fanaovana baolina zany tsy mora iarahantsika mahita moa eto Madagasikara tsika malagasy manana talenta. Le talenta zay zany tsy tokony afenina fa apotra le izy dia iny kokoa zany ahafahanao progresser amin'ny zavatra atao rehetrarehetra. Dia no amiko aloha zany tamin'izaho mbola kely moa zany hoe maro ny rêve natao hoe oviana nanao an'izany kanina zany, oviana participer amin'izany continent Afrika zany. Dia ny afatsako zany afatsako manokana zany fitiavako baolina ho an'ny ankizy rehetrarehetra na zokizokiny na andalana fanaovana le baolina kitra. Mila courage foana zany manao le izy zany na inona zavatra mitsanga na misy matériel zany na tsisy matériel tsy zany mihitsy ny important zany le fitiavana an'le izy zany sy fitiavana atoam-po zany fitiavana an'le izy. Ozy koa zany le izy tianao dia ny manarika zany manarika fotsiny zany le zavatra tianao tanterana. Dia ny afatra zany avy amina manokana mahereza anareo zany mahereza anareo efa zokizokiny satria izahay aty
tsy moramora zany andahanay tany hoe hanao carrière professionnelle zany fa mila ezaka, mila travail mafy, mila fitiavana an'le izy, fitiavana tanindrazana. Tapitra ny fiarahantsika tamin'ity androany ity ankasitrahana fianonana anaraka ny fandarina hatramin'ny farana. Raha te hifanerasera aminay ianao dia misoratra eo ambany ny adresy mailaka sy ny laharana finday ahafahantsika miserasera dia mametraka ny veloma finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy.